andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa folo. Ny anaran'i Jesosy. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no narina zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy misy nariny izao zavatra ary izao, na dia iray aza. Izy no nisy mpiainana, ary ny fiainana no fanazavana ny olona, ary ny mazava dia mamirapiratra ao amin'ny maizina, fa ny maizina tsy nandray azy. Nisy lehilahy niran'Andriamanitra, Jaona no anarany. Izy tonga ho vavolombelona hanambarany mazava mba inomin'ny olona rehetra no amin'ny teniny. Tsy izy anefa no ilay mazava, fa tonga ho vavolombelona hanambarany mazava ihany izy. Tao ny tena mazava izay mahazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao. Teo amin'izao tontolo izao izy, ary izy no nanaovana izao tontolo izao. Nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy. Tonga tany aminy aza izy, fa ny azy tsy nandray azy, fa izay rehetra nandray azy dia ny hery tonga zanak'Andriamanitra. Dia izay ny anarany dia ireo izay tsy nateraky ny rà na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona, fa naterak'Andriamanitra. Ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika, ary hitanay ny voninahitra dia voninahitra mendrika ho an'ilay tokana avy tamin'ny ray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Izao no nanambara azy ka miantso hoe, izy ilay nolazaiko hoe izay avy ao aoriako dia efa tonga eo anoloako. Satria talohako izy, fa tamin'ny fahafenoany no nandraisantsika rehetra dia fahasoavana, anampy fahasoavana, fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'i Mosesy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy nisy nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana, fa ny zanak'ilay tokana izay ao an-tratran'ny ray, izy no nanambara azy. Amen.